information. Manatanteraka hetsika mandritry ny 3 andro dia ny voalohany, ny faharoa ary ny fahatelony volana Juin ho avy izao ny Orinasa Seho izay nampitondraina ny anarana hoe New Tech Event. Izany dia tanterahana eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mandritra ireo 3 andro ireo. Ity hetsika ity moa dia miompana amin'ny fanangonana talenta, fampianarana mikasika ny nouvelle teknolojia. Ankoatra izay dia mivelatra amin'ny sehatra maro ity fampirantiana ity, toy ny fampirantiana ireo finday avolenta, ankoatra ny resaka informatika, fa tsy ireo ihany anefa fa mivelatra amin'ny sehatra maro. Hita tao anatin'ity hetsika ity avokoa ny vatra fampirantiana mikasika ny teknolojia vaovao, misy ny fifaninanana maro isan-karazany, marina fa trano eva misy 50 no mandray anjara ary 430 ireo mpandray anjara izay hita ao anatin'ireo trano eva ireo. Sa manokana zao dia tena mahita mitsiny hoe miroso le izy satria misy zavatra vitantsika malagasy eto tena efa manatsana zavatra fa any ivelany. Ohatra fotsiny zao zavatra ataon'ny lomay dia efa tsy sovinantsika tsony le hoe gasikara ralia jeu vidéo ralia izy io vita malagasy dia tena tsara afaka hita aty ary zaraina maimaimpona version intégrale fa tsy version démo. Tena liana ny tanora malagasy fa mila pina mihitsy izy ahafantarany tokoa fa misy fampianarana amin'izany eto izay misy école ato moa manao fampirantiana ny talentany ary indrindra tsy averina foana, tsy se limité amin'ny resaka téléphonie mobile sy informatika ny teknolojia. Ato zao dia hitantsika efa be da be misao ny drone nao ary be da be ihany koa ny zavatra nataon'ny Saint Michel manokana izay tena hita fa tena nanomana tsara nyity hetsika ity dia tena angambany efa hitanareo ny ao anatiny eo fa tena zavatra tsara nataon'ny Saint Michel ao anatiny eo. Manomboka anio au 1er juin au 3 juin zany misy an'ity hetsika New Tech Event ity dia manasa anareo ho tonga maro be fa misy zavatra karazany ato démonstration samy hafa izay tena mahaliana tokoa, tena ataon'ireo mpiara-miombina tokoa amin'ilay maro be. Anisan'izany Orange Madagascar manao démonstration mombana robot samy hafa ary tsy izy rehetra fa ireo olona ny fidirana dia 2,000 ary manomboka amin'ny 9 vony vavady dia hatramin'ny hariva maizinandro. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.